regny activité tsara atao amin'ny vacances aty? Non. Sa mandeha piscine? Non. Ou soirée ciné? Oui, soirée ciné. Dia asiatsika goûter hein. Dia azatsika miantsena. Ao amin'ny Kibo! Deutsche Ici Fania. Ici Mathieu, c'est Saya. Food lovers. Anjantika, Sachimu, c'est Sanya. Grande vacances. C'est un soirée cinéma. C'est ici dans les produits à les soirées cinéma. Dauja. Zavatra vidintsika voalohany chips bread. Très bien. Anaty roa dia kely. Roux, des kely. Bread. Des kely. Bread. Roux, des kely. Aka jus de fruits, c'est jus. Aty io misy le galette breton. Aka crème glacée zay. Alors, checklist quelle est chips. Ok. Galette breton. Ok. Crème glacée. Ok. Jus de fruits. Ok. Zay andaninka sy amin'izay zao tsika. Feno 5 taona ny Kibo dia manomana tombola anniversaire jusqu'au 30 juin. Tsotra ny fandraisana anjara, manao achat à partir de 50 000 ariary, soratana aorian'ny ticket de caisse-nao ny anarana sy ny fanampinanarana, ny sexe, ny quartier, ny profession, ny numéro de CIN ary ny numéro de téléphone dia arotsaka anaty urne. Premier lot 3 millions d'ariary, deuxième lot 1 500 000 ariary, troisième lot 500 000 ariary et quatrième lot 200 000 ariary. Tonga aty an-trano zay dia anao an'le soirée cinéma. Dia aka le boisson dia aka le chips. Wow! Dia biscuit. Galette en breton. Galette en breton. Dia preparena daholo le izy dia anomboka le filmtsika. Crème glacée. Ay, mbola anadino zavatra tsika. Le crème glacée. Ouais. Les chips arahaka. Les biscuits en forme dia anomboka an'le sinatsika.
5 taona mora indrindra ho antsika.